amin'ny fifaliana lehibe indray no ansola tokatantsika eny amin'ny jenetia tonga amin'ny fotoanany fampianarana indray tsika narana fafelo zany to fa fampianarantsika eny avao firy 16 numéro 16 na ny larana fa enina ambin'ny folo ho antsika rehetra ato tokatrano izay manaraka an'izany fampianarana izany manerana azy toroizao no mandeha ny fampianarana ary andohatentsika dia hoe ny mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo ka miomany ianao zany dikan'izay zay moa zany no fampianarana eto indray dia amin'ny fifahina lehibe sy amin'ny firavoravona feno iarahantsika indray ny amin'ny pianiotia larana faenina ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny zao an'io zao ary dia atretra moa dia faly mandroso tokatrano ny tena koa masatiavany soa ziadyaha elia tenin'andriamanitra avy hatrany no jerefantsika hoe io andriamanitra olo dia tena milaza fa tsy mihaino mpanota zany izy zany eny ka tsisy tena tsisy mihitsy nyzay sary zay vakitsika aloha nisy atoko fa 7:50 misy atoko fa 7:50 no jerefantsika dia manaraka ianao zany ny am'reto teny ndray dia dinio ny tenanao misy 7:50 atoko fa 7:50 andiny voalohany sy ny faharoa indo ny tanany avatsy foy fa mahavotsy ary ny sofiny tsy laha dalovana fa mahare fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'ny andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany anareo ka dia tsy mihaino izy io andriamanitra io zany dia mahazava be mihitsy le andriamanitra abrahama tsy ndriko tsara eo le andriamanitra abrahama le andriamanitra marina dia milaza mahitsy be mihitsy ny hoe tsy mihaino ny mpanota fady anazy mihaino ny mpanota zany tsy mety aminy zany zany ianao zay mpanota io zany le milaza fa tsy mety mpanota dia efa le andriamanitra abrahama tsy mihaino anao reraka fotsiny makany am-piangoana ary ny afaranao tsy makany amin'ny elo ray zay na mafisana zay teny zay rika hatra mibokony jaona toko fahasivy jaona 9:31 okavatsika le jaona toko fahasivy andininy fa raika amin'ny telopolo jaona 9:31 efa tsika ampiteny avetrany ary amin'ny écran izy zany fantatsika fa andriamanitra tsy mihaino mpanota zay zany hoe andriamanitra io zany dia tsy mihaino mpanota novinovino reraka zany ianao iainan'io ivavaka eo fa efa laza izy fa izy dia tena tsy mihaino anao ary tsy mety mihaino anao ary tsy hainanao mihitsy ny novinonovino satria efa nlaza izy hoe zany ke tsy mihaino mpanota zany ka dia reraka fotsy anao zany ivavaka eo fa efa nytena izy fa izy dia tena tsy haino anao raha misy zany zay mihaino anao dia efa nyte voalohany mihaino anao roa zany zay maritsika tsara zany zay tenina koroa zay hoe tsy mihaino anao mpanota tsy mihaino anao tsy hainon'andriamanitra ny mpanota andriamanitra tsy mihaino ny mpanota tsy mihaino anao zany andriamanitra zay ntikan'izay hitrindrantsika amin'ny teny manaraka fa ny mpanota dia tena tsy manana fahefanao any amin'ny lantilanita zany dia ireo mpanao ratsy zany koritianina voalohany toko fahenina nona metsika daholo ny teny koritianina voalohany toko fahenina ny andenin'ny fahasivy vakatsika eny zao teny zao ny olona tsy marina mokona to hoe mpanota zany koritianina voalohany toko fahenina andenin'ny fahasivy ary hitatsika hoe teny fahafolo zany moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba handova ny fanjakan'andriamanitra zany hoe ny olona tsy marina zany dia tsy mahazo mandova lanitry ny lanitra zay na to hoe fanjakan'andriamanitra mantsy tsy ho any an-danitra zany ianao lanitry ny lanitra moa tena fiantso anazy ary aza mety ho fitana ianareo mahitsy be mihitsy io teny hoe aza mety ho fitana ianareo ania zay mety voafitaka ianao zany hoe ny mpanota afaka makany any rehefa mibebaka atsika dia mihaino olona mibebaka io andriamanitra io aleo tsy indrika fa tsy misy azany andriamanitra mihaino olona mifona zany hoe androany ianao mibebaka dia raha pitso anao manota dia aorina ndrendrinao manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka tsy mihaino anao zany andriamanitra Hébreu 10:26 aloha vetsika kely makatelo tsika aloha zay vao miverina ilay Hébreu 10 feo misy teo
Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26 dia ny 27. Hébreux 10, 26, 27. Fa raha miny manota isika, io zany le olona manota foana dia mibebaka le ohatra ataonareo am-piangonana mikofesy le mifony miorakorako am-piangona mifony manao indray rehefa aveo dia afaka indray ny herinandro dia mifona indray dia ity le teny miandry anareo ity. Fa raha miny manota, matoa mantsy anao mifona zany miny manota indray ianao dikan'izay nanao ny tsy mety indray ianao. Rehefa nazo ny fahalana tsara ny marina, matoa zay ianao miny manota dia fantatreo fa tsy mety io fa ataonao dia aveo anao mifona indray anao rehefa aveo dia ataonao dia mimody mamela ela ka mpitondra fivavahana. Tsisy Andriamanitra naninona io mpitondra fivavahana io ka raha mpanota, satria mampandika lalàna anao koa ary izy mankasitraka an'izany adalàna zany izy dia tsy ny manao ihany fa nankasitraka ny manao koa miara-vo daholo. Zay ny lalàna zay. Ka eto zany tsika dia mahita marina mazava mihitsy hoe fa raha miny manota ianao le mila mibebaka foana io zany isaka ny tonga andro ivavahana dia lasa indray no mibebaka. Dia zany hoe fanareo tsy mibebaka mihitsy ka efa hoe olo marina mpibebaka amin'inona. Olona tsy mahay manao ratsy any ato amin'ny ahosoa zany no ararana amin'izany dia hibebaka amin'inona ary moa. Afa-tsy ny olo efa mpanao ratsy ihany dia izay indray anazy moa zany. Izay tsy miresaka amin'ny mpanao ratsy fa izay ato amin'ny ahosoa dia tsy manao ratsy zany. Rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Tanao, tsy misy fanafana ny fahotana intsony ho an'ny olona izay efa nandray ny ahosoa. Zay ny Andriamanitra tena marina zay. Matoa zany ireo mbola manota foana dia mibebaka dia manota dia mibebaka, tsy ilay marina io miaraka aminareo fa devoly io miaraka aminao io. Matoa ianao mbola manota foana fa raha ilay tena marina izy tena Andriamanitra dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony ny olona izay efa marina miaraka aminy. Zay le midika hoe tsy mahay manota intsony ary tsy navela nota intsony fa matoa izy manota tsy miaraka amin'ny ahosoa zany olona zany. Zay ny teny marina mahitsy be mihitsy izy io. 7:20 fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Zay olona hiarina ny fiandrasana mahatahotra sy fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra ianao handany anao satria fahavalon'Andriamanitra ianao. Zay ny voalazany soratra masina ka miteny amintsika rehetra hoe tsy misy an'izany hoe manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka mipetraka ao anatin'ny plasiny miny manota sady ianao. Fa raha vao nahafany indray mandeha ianao dia tsy misy fanafana ho an'ny ota intsony. Madio ianao dia tazoma mandrakizay. Izay ny antony nanomezana le fanahy masina ahatonga anao tena ho lasa parfait, any hoe tena tsisy tsiny, tsisy kilema, tanteraka, tsy mahay manao ratsy ny dikan'izay. Zany no teny omena antsika voalohany mikasika any amin'izay hoe tena tsy mahay manao ratsy any ato amin'ny ahosoa. Tena tsy mahay zany izy. Fa ianao mbola manota io zany tsy izy ianao. Verentsika amin'izay izy le Korintianina voalohany satria mazava zay ny teny Korintianina voalohany toko 4 dia ny 7 teo zany. Zay moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo. Tandremo anao voafetaka zany fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo samby sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita 10 sy ny mpangaraka sy ny pierina sy ny mpomamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeliny dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay zany hoe ny olona mpanao ratsy mihitsy zany dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Reo le tsy mahazo miditra reo, reo le mpanota reo. Dia verifio zany ny plasinao aiza ho amin'io ianao. Verifio tsara ny plasinao aiza ho aiza eo ianao zany. Fa tsy mahazo miditra lanty ianao izay miteny dada Iavana na mpitondrena ahosoa na mpitainy apôstôly. Zay zany ny zavatra misy zay. Faro tseko 1, 2 tseko tsona fahafiry zao na fahafiry fahadimy fahenina angamba dia tseko tsona teny omena antsika indray Apokalipsy 2:20 Apokalipsy 21:27 Apokalipsy 21:27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vedaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Tsy mahazo miditra ao anatin'izany lanitra zany mihitsy ny olona mpanao vedaveta, ny olona tsy masina,
Ka ny olona tsy matsin'izany dia ny olona mpanota ilay mpanao ratsy tahaka anareo, tahaka anao, lay tsy mety mialina fahotana, lay manaratsy an'izao fanjakana masina izao, zay mpandainga, efa impirina andainga ianao zay, ary ny androm-piainao dia lainga sy fitaka fotsiny mandraka andro any. Ary anao tsy ho afaka ho zany raha tsy manatona ny Ahosoa ianao e. Fa zay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany no lasa miditra any, satria reo ilay tsy mahay manota, satria efa tafaraka amin'ilay zanak'ondry, ka ny anaran'ilay zanak'ondry dia tsy iza fa Ahosoa, ilay manala amin'ny fahotana, lasa tsy manota intsony izay miaraka aminy, lasa olo-marina izy. Apokalipsy 21-27, fanaporofonanao fa tsy ho tafiditra any amin'ny lantilanitra zany mihitsy ny mpanota, aza lany andro eo anao fa tena zany hoe diso adresy mihitsy ianao. Apokalipsy 21:8. Apokalipsy 21:8. Fa ny osa sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy sy ny mpanao mpisampy, ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny fary rehetra avy sy ny solofaha. Fa izany no fahafatesana faharoa. Izany teny izany zany dia tena mametaka amintsika rehetra mihitsy hoe tsy mahazo miditra ao anatin'ny lantilanitra mihitsy ny olona tsy mino. Tsy mino ny Ahosoa dia ka zany. Ahosoa ilay manala tamin'ny fahotana. Hiditra amin'izay tsika hoe izaka eny toe mpanota ary aloha. Rehefa henonao zany rehetra zany. Ny mpanota dia ny olona tsy mino an'izao toe Andriamanitra Abrahama zao. Zay aloha, ary nariny Andriamanitra Abrahama dia Iayavah. Ary izay miaraka aminy dia afaka amin'ny fahotana. Nosoloanareo Andriamanitra hafa io Iayavah io. Tsy hoe mandinika izay nanovainareo anazy ihany fa be dia be nanaovanareo anazy ihany. Ary izay netra tsy niaraka tamin'io Andriamanitra Iayavah io dia lasa mpanota daholo manerana an'izao tontolo izao. Porofon'izay ianao e, aza mandainga ianao. Iainanao zany hoe tsy maintsy manao ratsy izany ianao. Mandainga, mangalatra, misoloky. Tsisy mandeha marina mihitsy satria mandrefy ny tenany a. Ny sasako manambady 4, nefa no milaza fa miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama, manambady 10. Na dia misy manao fampianarana hoe ka be loatra ny vehivavy ka tsisy mpamelona izy fa aleo izy atao lehilahy ray atao manambady be dia be. Misy mamorona fampianarana ohatran'izany ilay olombelona. Ianao no te hijangajanga ny tena marina ka ataonao zany izy. Zany sary misy daholo zany. Ao ny sasany dia tena hovaina fotsiny ilay anarana. Sasany laza fa mivavaka amin'ny Andriamanitra Abrahama nefa ny manompo sampy, manao sikidy, mifamosavy. Zava-dosany zany. Ny fijangajangana moa dia efa tsy resahana intsony. Tsy misy Andriamanitra Abrahama zany namelana io hoe lehilahy ray manambady be dia be io. Fa efa namoaka lalàna io Andriamanitra Abrahama io tamin'ilay Ahosoa ilay zanany mahalala an'izay ny rahany. Efa fanaporofona hoe tena niteraka io Andriamanitra io ka tsy resahako intsony. Io Ahosoa zanany mahalala io mihitsy namoaka didy sy lalàna satria mpaminany io ary ny mpaminany Israeliany efa nampianariko antsika fa tsy maintsy henona ny mpaminany Israeliany. Dia ny mpaminany Israeliana farany nefa ny Ahosoa namoaka lalàna hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Zaho nge tsika hijery an'izay teny izay any bokin'ny Filipianina any angamba izay. Raha hoe karoa kely Korintianina lisika. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Andininy faharoa. Anefa noho ny amin'ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Zay samy manana ny vadiny zany. Dia vakitsika io amin'ny teny frantsay dia fantatsika fa tsy hoe ny manambady lehilahy be dia be ny vehivavy na manambady vehivavy be dia be ny lehilahy. Fa zao ny voalaza ato amin'ny teny frantsay. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun sa femme et que chaque femme ait son mari. Tsy misy hoe que chacun ait ses femmes. Non, 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 non. Ozy ny teny Inglisy hoe no, no, no. One man for one wife. Zay ny dikan'izay amin'ny teny Inglisy.
Un homme pour une femme, que chacun ait sa femme. Donc zany hoe lehilahy anankiray manambady vehivavy ray, lalàna navoakan'io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany Yahosoa nampinaina ny mpianatra araka ny voalaza soatra masina. Et que chaque femme ait son mari. Donc un seul mari pour une seule femme et une seule femme pour un seul mari. Any vehivavy ray ho any lehilahy ray ho any vehivavy ray, samy mandrefiny anazy daholo nareo. Fa tenin'ny mpamina any Israely any ary tsy azo lavina mihitsy. Samy mandinika sy mieritreritra hoe ino ty adalana be nataon'ny olombelona ty. Zany ny tsy pazanao any amin'ny hery daholo zany. Tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminao rehefa nandika an'izany ianao. Fa zavatra hafa io arahanao io. Tena raha ny Andriamanitra Abrahama fa mazava be iayava, ianao zany mandiza. Dia samy mandinika dia jereo ny fihetsika anao taoriana an'izay. Fa ianao mahita mihitsy fampanota ianao, ary rehefa mpanota anao tsy izy le miaraka aminao io, tsy izy ny tompoinao. Mahatonga sainy e. Zay. Antsika ry jery sary manaraka ny fanovana le anarana satria hoe tsy mino ny otra sy ny tsy mino na iza nanovan'le anarana dia efa tsy mino anao dika an'izay satria efa nampahafantaranao le anarana marina hoe Yahosoa. Rehefa tsy mino ny Yahosoa zay nanala olona fahotana ary natonga olona tsy manota intsony, preuve tangible ozy ny teny frantsay, zany hoe tsy azonao ialana mihitsy izy, petraka tsara mihitsy le preuve. Ka raha ohatra ianao zany hainao zany fanapofona zany hoe lasa tsy mahay manota intsony ny olona rehefa tafaraka amin'ny Yahosoa, rehefa henonao zany fampianarana zany hoe lasa tsy manota intsony ny olona rehefa miaraka amin'ny Yahosoa, ka tsy mety nanatona ny Yahosoa ianao, efa mpanota ianao zay. Zay le hoe tsy mino. Le anao mampanota anao ary tsy nafaka anao fahotana mandrak'andro any. Inona ny atony tsy ninonao ny fahamarinana ny menanao? Rehefa tsy ninao an'izany dia ho any amin'ny hira anao dikan'izay. Zay hoe ny osa sy ny tsy mino, ianao zany teneny zany. Satria le ny tompoinao tsy nafaka anao tamin'ny fahotana, mampanota anao mandrak'andro any, tsy izy ho iny. Ianao le ara-ny fitsarana hoe tsy mahazo makany amin'ny lanty ianao, la ny andro mivavaka any ianao teny izy. Zay. Tsy mino anao. Efa nytenenao fa tsy izy ny Krismasy. Namoaka lalàna teto mihitsy ny ambasadioka ny Yahosoa Eliasy ny tenako. Hoe tia ny lalàna miramo milaza fa tsy azo atao mitandrina an'io Krismasy io na mankalaza an'io. Mamaly fotsiny nareo avy any hoe zay tsy maintsy mitandrina Krismasy satria maneran-tany ny anaovana an'io. Fiza milaza fa rehefa maneran-tany dia tsy maintsy ataonao. Fiza moa milaza aminao fa rehefa atao maneran-tany dia mety ny dikan'izay. Lalàna vezana no miteny an'izany, fampianarana avy any an'izany namoaka an'izany. Zareo amin'izany zany zao dia fandikan-dalana ataonareo olombelona daholo zany hoe tsy te lalana nareo, ka rehefa tsy te lalana dia aleo zay tsy te lalana mandeha makany amin'ny lalana tsy te lalana azy ihany, fa ianao zay maheno kosany a miverena ty amin'ny fahamarinana. Verena ty amin'ny fahamarinana, manatona ny Yahosoa, manaraha ny Elia amin'izay ianao. Re zao mariky ny tsy finoana daholo re. Hoe le ny tomponao hatramin'izay nampanotanao, ary iny fa mbola lasa nandeha nanota indray anao satria efa niporofona taminao fa tsy azo atao mahamantatra an'io zanak'Andriamanitra io a tao amin'izy nofo. Tsy azo atao intsony zany, na dia fantatsika aro izy zany tsy azotsika atao intsony zany. Lalàna anapetraka mihitsy anie zany. Nefa ianao dia mitondra an'iny baibolinao iny. Nefa ianao dia mbola nanao ihany ianao. Ka tsy efa mini manota avy ianao dikan'izay. Raha mini manota antsika efa nanao daholo nareo zao tamin'ny 25 Desambra iny. Niara nanota daholo nareo rehetrarehetra. Zay ohatrany hoe niara-nirona. Niara-nirona any amin'ny tsy izy tsony e. Samy mieritreritra e. Samy mieritreritra. Zay. Andao vao aventsika hoe tsy ekeny dada iava mihitsy ny anovana an'io anarana io. Zao fakitsika zay teny zay arika hatramin'ny bokin'ny Isaiah 40 firme zany 48:11. Isaiah 48:11. Dia mandray antsoratra daholo zany nareo Isaiah 48:11. No ny tenako, eny, no ny amin'ny tenako ihany nanaovako an'izany. Indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Zay. Indrisy izy lotoina ny anarako fa tsy omeko ny hafa voninahitro io. Zany no pirofo fa tsy ekeny dada iavana mihitsy ny anovana ny anarana. Raha iavana omena voninahitra dia tsy azo novana teo hoe Jehova na Jesosy na i Jesoa
na izy izy io na jesasy na alà na brahma na visno na sivana bodana tsy haiko tso zay mety antsonao any non tsy azo atao andriamanitra tokony ny andriamanitra tompony zao tontolo zao sy nahary anazy dia nyrehetrarehetra hita maso iny tsy hita maso abe dia be ny tsy hainareo tsy fantatrinareo ny nahary an'izany dia le mitondra anarana hoe iayava dada malalako dada ny eliaza dada ny ahosoaza tsy meko ny hafa ny voninahitra nefa nefa nomenao hafa izy ny voninahitra tokony mena ny dada iavana lefanao tary amin'ny andriamanitra tsisy tary efa nanota ianao ary miomana ny atezerany dada iava zay le hoe tsy maintsy makany amin'ny elo hoe miomana ianao miaza mba maty moa ianao io miomana ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ianao miaza mba maty moa ianao io miomana ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ny fanovana an'io anarana io iayavany no vainao zavatra hafa iahosoany no vainao zavatra hafa miomana ianao zay na toe tsy mino ianao tsy mino mihitsy fa ninonao dia andriamanitra mametraka anao ampanota zany ninonao andriamanitra mandefanao makany amin'ny elo zany ninonao tena mampalahelo minotsarany ety anao dia refesy ahoana ny alazanao fa ho avy ho tonga any amin'ny lantilanta zany tsy makany anao ameko anao valy tsy makany ary io tsy azonao forcena amin'ny teny fotsy azy zay tsy maintsy makany nga io azo tao azy zany tsy makany fotsiny zao koa ianao zay koa tsy azonao lavina tsy mahazo makany ianao aiza any amin'ny lanitry tsy mahazo makany ny mpanota mpandika lalàna ahoana ny anaran'io andriamanitra io no voavainao ary voapirofo satria tsy afaka tamin'ny fahotany ianao mpanota ianao mandrakandroany zay efa voapirofo mihitsy hoe ianao ngefa mpanota foana e ka rehefa mpanota dia tsisy andriamanitra marina miaraka aminao zany satria lalàna dia hoe fa izay rehetra nanota dia sady tsy mahita anazy no tsy mahalala anazy mazava be nge zany lalàna zany no ngefa ketsika ny jaona voalohany jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy ao fa izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota koa izay rehetra manota dia tsy nahita anazy ny sady tsy mahalala anazy nareo tsy nahita anazy ony le mpanota ary tsy mahalala anazy iza zany no hitanareo mpanota io satria ny soatra masina dia milaza fa tsy nahita anazy nareo tsy mahalala anazy ianareo mpanota nge miantso jesosy jesoa eto nefa ny teny hoe tsy nahita anazy nareo ary tsy mahalala anazy tsy izy ange zany jesosy jesoa dika tsy izy jesosy tsy izy jesoa tsy izy jésus tsy izy jizasy tsy izy daholo ny rehetrarehetra any rehefa andriamanitra nahampanota anao dia tsy izy aza mba miteny andriamanitra abrahama zany fa tsy izy io nampanota anao lasa mbola manao idolatria anao lasa mbola manao ny fanompotsampy maro samihafa ataonao lasa mbola manao famisaviny ianao zava-doza amina taona samy mieritreritra ny fijangajangana ny adultère ataonao foana andriamanitra izy ny miaraka aminao tsy le andriamanitra marina saingy izy moa tsy manampiseho hery sy fahefana taminareo dia zany izy tiavanareo hoe tena mahery ny anareo fa tsy ohatran'izany tsony zao tsy ny anareo zany ny mahery fa efa tonga eo aminareo le tena mahery ary tena ny tompony hery sy ny fahefana mihitsy ny ty tonga ty iayavano anarany arany zanany dia iahosoa ary reo anakireo no naniraka ny elia ziady eliazy hitany masonareo tonga izy ty ajavy za manamporifonjahony tsy mety ataonareo mpanota nareo tsy ho any amin'ny lanitrilantitra zany mihitsy ny novina noviny fa mpanota ka mampanota ny mpanota dia tsy afaka makany amin'ny lanitrilantitra ny mpanota fa ny mpanota dia tsy maintsy tsipy ho any amin'ny elo ary tsy maintsy ho any amin'ny elo mandrakariva mihitsy nareo satria maninona atria nanao ny tsy mety ary rehefa manao ny tsy mety dia tsy maintsy ho any amin'ny elo ary rehefa mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo fa ny mpanota dia tsy maintsy ho any amin'ny elo voalazany lalàna zany hoe mazava-dezy ka anjaratsika no mandinika sy mieritreritra an'izay manomboka eto hoe aiza ny plasinao
anisan'ny fahotana dolo zany rehefa manao ny tsy fahamarinana ohatra ny tsy fahamarinana rehetrarehetra reva kitindray zay tia ny klasy ny mpanota ty andao le tsika nde anome karazana teny maro samihafa zany jaona voalohany a toko fahatelo a toko fahadimy zay fatindrindry toko fahadimy andin'ny fafito ambin'ny folo anga manisy zay diso misy lovaina ty fa tena blokeko keny kely mandeha jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fafito ambin'ny folo ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetrarehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany a de efa otana daholo ny dikan'izay zay voalaza ny lalàna zany zay zany hoe rehefa manao ny zavatra tsy mety eo anatreny hoe andriamanitra ianao zavatra makany amin'ny tsy marina de efa fahotana zay aritra de tsy miditsy any amin'ny lanitry lanitra ianao zany mahatonga ny olo ato amin'ny eosoa parfait tena tsisy kianina tsisy tsy fa ny mpanota koa zany de mitsipy makany amin'ny elo ary ino raha to hoe mpanota ny olona mandeha amin'ny tsy marina rehetrarehetra mamitaka manainga misy noka zany na te mpanota zany rehefa tsy fahamarinana de mpanota ary rehefa mpanota de tsy mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra tadidio strict ny fidirana any andriamanitra masina sy marina ny tompo trano any a de tsy tia zahatra maloto izy kainao tsofotsofoka any amin'ny trano any roany ianao satria maloto tsy mahazo miditra any ny ratsy ozy ny teniny fa ny masina ihany mahazo miditra makany masina sy tsara zay mazava be mihitsy ny teny ohatra rehefa tsy mankataon'io teny io nao de fa mpanota ianao zany zay dao tsy aloha itradray tsy amin'ny teny manaraka mihitsiny hoe ahoana ny andrefesina hoe manota indray ny olona anankiray fa rehefa tsy famarina io zany de fa ota misy lalàna ny menanao tendray ny andrefesana anazy rehefa nydikainao lalàna ny eosoa de mpanota ianao zay ndray no resantsika tondray hoe lalàna ny eosoa rehefa nydikaina de fa mpanota koa ianao aleloha efa mety any tsy fa aleo arahantsika izy fa mety daholo jaona voalohany hoe toko fahatelo a andin'ny faefatra jaona voalohany toko fahatelo andin'ny faefatra zay rehetra manota no mandika lalàna fa ny ota no fandikana ny lalàna zay ndray zany noteny hitatsika eto amin'ity sary manaraka ty hoe ny ota no to hoe fandikana ny lalàna ary zay rehetra mandika lalàna no to hoe manota zany hoe rehefa manota ianao zany a rehefa nanota ianao zany a nandika lalàna ianao nydikan'izay de zany nydikan'izany ao zay tsy malala mazavabe zany teny zany a tena mipetraka tsara mihitsy le fanazavana inona zany le lalàna hoe mampanota anao zany ataontsika aloha iverina rika hatramin'ny didifolo efa namoaka didy dada iava fa ny lalàna mose de tsy azo anapina tsy azo anesoa Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 aza-pinareo ny teny a iza dao zany le mpandika lalàna zao le tsy mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra efa fitsarana zany ty meny ziady elianao ty Deutéronomia toko faefatra ty lalàna mitsarana de samy mandinika ny ataony am'izay a de amboary teny zao ny andamianareo ny fitsarana anareo fa fomeko izy ty ahoana ny amalinareo anazy ketriketreo am'izay a de hitatsika ny mahafaka anareo Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 aza-pinareo ny teny zay andidiko anareo ary aza nesoko anareo fa tandreo ny didiny avandriamanitra reo zay andidiko anareo tsy aza tao zany manampy sy manaisotra ny teny amin'ty didy folo a sy lalàna mose ty zavatra nisy anefany tsy navelany dada iavana tao tsony ny fisoroanana fa ry avo manao fisoroana nareo a de mitovy mamolaka vozona lika sy mitondra rakisoa fa ny tena mipetraka izy aminareo nefany zay mitandrana didy folo no mba nanatanteraka ny fankatoavan'io fisoroanana io satria ny lalàna ny fisoroanana de ao anatin'ny bokyny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo ny bokyny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo ray manontolo no milazany hoe ity ny lalàna ny fisoroana ataonareo a mba hanafananareo amin'ny fahotanareo a indray mandeha sataona ary lalàna tsy azo sarana amin'ny bokyny Mose zany loka avaketsika ny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo fa misy lalàna atao fisoroana fanafana ny fahotany zanak'Esely a indray mandeha sataona Levitikos toko fahenina ambin'ny folo a andin'ny
3 aleo zany de 4 4 aviatrany evitiko 1634 ary ho lalàna mandrak'izay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona hahafany amin'ny fahotany rehetrarehetra. Any hoe misy lalàna fanafana fahotany indray mandeha isan-taona zany atao ho an'ny zanak'Israely lalàna ny fisorohana. Ka io Levitikos 2:2 manontolo io zay le hoe tsy azo anampiana tsy azo anesorana fa ny tena petraka marina nefa zareo tsisy nanao an'io Levitikos 2:2 io efa nandika lalàna nareo satria hoe tsy azo anampiana eo tsy azo anesorana. Ka rehefa mitandrina didi folo nareo dia tsy maintsy manao lalàna ny fisorohana. Ao anefa nareo tsy nanao lalàna ny fisorohana mba valikely izy ry mpitandrina didi folo rehetrarehetra dia anareo mpivavaka sabotsy mpivavaka alahady. Aiza lalàna ny fisorohana tsy nataonareo? Iza moa no miteny tanareo ampidireo zany andriamanitrynareo zany Jesosy nataonareo nitsofoka atao anatin'io fitoerana io resaka fisorohana io. Iza nampanao nareo an'izany? Fahotana matsiravina tahaka ny ahoana tena nataonareo ty? Mpanota nareo, tena nanota mihitsy nareo satria nandika lalàna. Meko ny fanazavana teo hoe raha ny didi folo zany de tsy raha teo afaka amin'ny fahotana ianao dia manao fisorohana anao indray mandeha isan-taona. Zay vao afaka amin'ny fahotana ho an'izay mitandrina didi folo. Nanina tsy nataonareo zay satria tsy azo esorona ao anatin'ny didi folo lalàna ny fisorohana Levitikos 2:2. Nefa nareo rehetrarehetra tsisy nanao an'io. Dika zany fa efa nandika lalàna matsiravina be nareo eo mason'io dada Iava io. Ary tsy mendrika anareo tsony miditra any amin'ny lanitra ny lanitra satria efa nanotany didi nareo ary nandika lalàna ny Mosè. Mendrika anareo ny fitsipazana makany amin'ny helo. Miomahanareo ny sabatista sy aladista rehetrarehetra le mivavaka sabotsy sy alahady dika an'izany. Préparez-vous pour être jeté en enfer. Hoy ny teny anglisy hoe be ready. Mba ataotaoko fahatany izy fa ohatra metimety any zany teny zany. Be ready zay zany ready satria ready nefa tsy riviva be ready zany ohatra an'izay le izy. De soyez prêt zany ianao fa tsy himpany amiela hitako ianao zay tena zezay teo tsy hoany io mba valikely zay fa raha andeha anontania anao aiza ny Levitikos 2:2 tsy nitanterahanao raha mitandrina didi folo ianao. Toy ianao hoe ka ny tenin'Andriamanitra reka hatrany boky nisiana ampianariny ambasadorany tsy azo atao tsony io. Zany no pirofo fa tsy azo ataonao tsony mitandrina didi folo ny dikan'izay fa miala ataonao raha vao mibloke ny dada Iava io dia midika avy hatrany fa aza mitandrina io tsony. Ary ny pirofo mitoka mitendanao poteny hatrany amin'ny tempolin'ny Jerosalema tsy navelana notandremana intsony ny dikan'izay ny didi folo tsy navelana atao tsony fisorohana. Ka iza nampanao an'io? Nanina nalainao raha Jesosy dia natsofoka anao tao dia lasa anao mitandrina didi folo. Tena fahotana matsiravina mihitsy nataonao. Miomana ry mpitondra fivavahana sy ry mpivavaka zay niaraka taminy miomana ianareo. Nao ika afaka itsika tena dada Iava mihitsy raha nafoana ny didi folo voalohany ao nefa anao mbola mitandrina. Efa fihetsika mandrava didi folo iny nataony amin'ireny hoe nitoteny ny tempoly ary anao filazana izy hoe zay mbola manao fanahy nareo mitovy mitondra ranalika ahoana moa mbola idiranao amin'izany. Ny fanaovanao zany ange dia midika fa hiatsy ady amin'io dada Iava io ianao. Zany no pirofo fa tena nandika lalàna matsiravina mihitsy ianao. Efa niteneny fa tsy mety tsony mitandrina io satria izy mihitsy ny bloke an'le fanaovana fisorohana zay fanafananao ny fahotana. Matoa anao nitsy atao anatin'io didi folo io dia efa nisoratana ohatran'ny voatango ianao hoe ianao dia efa lasa mpanota ary ianao ihany no miconfirme terenao fa mpanota. Dika zany fa tsy ho any amin'ny lanitra ianao. Ianao mihitsy nanao sini fa dia mpanota ianao satria efa tsy misy famafana fahotana ntsony amin'ny rafitra io satria efa mipoteny dada Iava am'le Isaia 66:3 no ika avy akitsika Isaia 66:3 hoe zay mitandrina zay mbola manao ny fitandremana didi folo dia efa mipotena le fisorohana tsy azo atao tsony. Ka raha mipotena ny fisorohana tsy azo atao tsony zay miditra ao zany dia efa mpanota automatika. Tsisy tsony famafana fahotanako. Zay ny lozika ny zavatra ary marina be zay. Fa jereo ange nataon'le olona indray fantany fanoravana tokoa le fisorohana fa nalainy Jesosy Jesoa Jesus Jesus dia natsofony teo amin'ny plasin'le fanaovana
fanesoana fahotana tena ohatrany hoe manompavararaka ny dada Iava mihitsy ny tena mariny le Andriamanitra Abrahama opavararaka tena makany amin'ny dada Iava mihitsy hoe ianao ny tena fonina ty fa zay sinoana hafa ndray ty Andriamanitra so adalalana nataonareo olombelona zany mariky ny mampanotanareo ary zay mivavaka etra miantso Jesosy Jesoa Jesus Jesus ary mitandrina didi folo teo matika nanaraka an'izay dia nilaza dao tamin'ny vava fa tsy maintsy mpanota ka ino na tonga an'ireo mpanotaka tsisy fanafana fahotana Isaia toko faha 9:7 teto nanaporofon'ny dada Iava fa tsy mila ina moa tsy mila le fisoroana nataonareo tsony ary anisana anampiten'ny tempolony zany no fanamarinana hoe tsy mila nio tsony Isaia 66:3 zay mamony omby dia ohatrany mamony olona zay ary le zay zay mamony ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona rity ary zay manatitra fanatitra ho ana ohatra manatitra rakisoa ary zay mandoto didika azy manimpofona fanatitra-patsiroana dia ohatra misaotra ny sampy zany ange le olona fa milaza mihitsy hoe tena tsy mety amiko mihitsy le zatra taonareo ary tena mahatezitra anazy mafy mihitsy le zatra taonareo ahoana am'izay ny hevitranao ara nefa renao dia tena nesoronao mihitsy nyty Isaia 66 ty tokoa tena natanao mihitsy nanaisotrany io fa nisoloanao an' Jesosy daholo le zavatra etra atao sy Jesoa iza ny nampanaonao an'izany lalàna taizana fanaonao an'izany nefa ianao dia mety asotra ny vandravandra hoe aza nampina dia aza nesoa dia Deutéronome 4:2 ka ny fampidiranao an' Jesosy Jesoa tao anatin'io plasin'io fanaovana asorona omby sy ondry sy osy io dia midika fa tena nososenao ny teniny dada Iava hoe aza nampina dia aza nesoana nososenao zany teniny zany ninonino no teneninao atria mahitsy be le teny aza nampina io dia aza nesoana eny fa na le zanak'Andriamanitra azy dia ny teny mihitsy hoe tsisy ho foana ny amin'ny didy fosy lanamose io ho an'izay mitandrina azy na teny tsoratra ray aza na ina moa na litera ray aza zay ny teny le zanak'Andriamanitra nefa ianao ty tena nanala sy nanaisotra mihitsy ahoana moa ny afaka anao am'izay ary mpitondra fivavahana sy mpivavaka zay tandriny didy folo efa fitsarana ty meko anao ty ndana tadiavo teny zao ketriketreo ny afaka anao ary meo anany valy teny raha mahita ianao fa raha nahita avenareo tsy efa niakatra tety nareo ny teny taminay ao valiko anao aiza ny amalinao io lalàna eny meko anao fa tsy torapo soratra mivandravandra be hita ny voamasonao io zany ilazako aminao zany hoe mieritrereta mihitsy ianao ny teny izy mazava be ny teny dada Iava hoe tena raha mbola manao an'io dia tena zavatozy tsy mety nefa dia natsofoka anao to fotsiny zao Jesosy Jesoa donge avakitsika am'izay ny teny Ehosoa araka ny boky Matio vetsika ny teny Ehosoa Matio 5:5 ty le mahafinaritra be mianao an'ity dia averiko aminareo mihitsy izy Matio 5:18 ahoana ny teny Matio 5:18 tena voalazanao mihitsy izy averitsika mihitsy zao ny voalaza ato Matio 5:18 fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna any Mose na i Mosesy na Moizy na dia litera iray aza na tendro tsotra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra tsy misy ho foana ho an'io zany tsy azonao foana ilay zanak'Andriamanitra mihitsy anao sy fa tsy azo foana an'io ho anareo izay mitandrina anazy ny dika zany mazava zany fa raha mitandrina didy folo ianao dia Yahosoa mihitsy milaza fa dia tsy maintsy ataonao ny fisoloana naninifa ianao tsy nanao ny fisoloana fa ilay zanak'Andriamanitra sampona be avy any sa tsy izy fa ny foroporononareo avy any ary Andriamanitra tsisy fa tena sampy inona tsofoko nareo tao tsy fa mety avy atana ny dada Iava mihitsy ny fe tena ataonareo ty tena miantsiady amin'io Andriamanitra Abrahama io mihitsy nareo rehetrarehetra miantsiady nareo teny izy ka zay nge le hoe miomany ao amin'ny teny anglisy hoe get ready hoe soyez prêt miomany ianao fa tsy maintsy makany amin'ny elo ny olona mpandika lalàna ianao io dia nandika lalàna mihitsy ianao fisoloana ohatrany dia nibatainao avy any nesoronao dia natsofoka anao tao ny Jesosy anao sy ny Jesoa anao Jesus Jesus anao iza nampanaonao an'izany izy tsy tianareo mihitsy mihainao ny Elia satria mahitsy be ny tenin'ny Elia fa ny tenin'ny Elia manaraka anareo mandra-patapoky ny fofony anareo eny fa na hiala any izy ianao dia eo mihitsy ny teny Elia iverinao misofonao ny tenin'ny Elia ahoana ty teniteny hoany tsy ho afaka an'io tenin'ny Elia io zany nareo
fa Eliasy Yehosoa anankiray zany fa nyteny Yehosoa zao averiko aminareo za raha izy ny tonga ty de ohatsy vianina atao fa io ihany no averiko aminareo fatanindra za mimietreritra atsika ino ty zatra nataonareo ty ny mpitandrana didi folo moka efa teneny hoe tsy mety tsony satria maninona efa foana ny fisoroana rehefa foana ny fisoroana tsisy fanafana anao amin'ny fahotana tsony ao raha miditra ao anao iza nampitolatonanao miditra ao ray zay satria dadayavavy teny hoe tsy mety tsony tsy tiako a foanako ny fisoroana foanako ny tempoly a dikan'izay tsy mahazo mipetraka amin'ny tsony nareo fa tsy mety ampitsony raha mipetraka ao anaty io nareo a de mpanota mandrak'izay nareo de tokoa nareo mpitandrina didi folo fa mpanota mandrak'izay nareo niatra tanareo ny teny dadayavavy mbola ny amplifienareo no amafisinareo ndray ny fahotanareo nisy soronareo tokoa le fisoroana fa nampidianareo an Jesosy Jesoa Andriamanitra ty nataonareo lalana taiza nampanaonareo an'izany nga tsy hitany voamasinareo le hoe tsy azo anampiana de tsy azo nesorana ary namafisa le zanak'Andriamanitra hoe tsy azo reo foanana ny teny ao raha mitandrana io de tandremo izy rehetra rehetra ary rehefa hialana io mialana izy rehetra rehetra zay ndray izy mety a tahaka ny atao amin'ny Yehosoa zay moa tsy ady tsy miditra amin'io zany ny anay lalana ny Yehosoa na ranay ay tsy miaraka amin'ny didi folo zany io rehefa nravahany Yehosoa tany azy fijaliana efa nomeko anareo ny fanapolifony nomeko anareo ny démonstration fa nareo tsy mino araka le tenin'Andriamanitra hoe ny osasiny tsy mino ianareo nge zany tsy mino zany ianareo mpiantso Jesosy Jesoa Jesus Jesus nareo zany tsy mino zany ianareo io voalaza ny tenin'Andriamanitra io tsy mety ninonareo daholo ny tenina ampianariny lehilahy rehetra rehetra nefa de teny marina no menanao ka nareo nino ianareo nge tratrany io teny hoe ny osasiny tsy mino ianao zany tsy mino hoe diso io Andriamanitra anao io tsy mino hoe fa mpanota foana inganao nganao mety mino an'izany anat hoe voapetaky ny vimamay sainao niaza mba maty e ozy ny teny arika hoe miomany e niaza mba maty anao fa any amin'ny ena fandikan-dalàna mahatsirava nataonao miopapana mihitsy ny fandikan-dalàna zay raha hitodika indray a amin'ny retetra ny fandikan-dalàna nataonareo de efa petsaka mihitsy ao ny Andriamanitra trinité nataonareo ao ny Andriamanitra monoteisme manampianarinareo zany zao de mariky ny mampanotanareo daholo zany hatrany amin'ny batisa nataonareo ny batisa nataonareo amin'ny anarany Jesosy na ny anarany Jesosy nareo tany iny aloha de efa Andriamanitra efa fausse marque efa tsy izy iny efa mpanota daholo zay niaraka taminy fa nataonareo foana ary tsy telala mihitsy nareo e olona mpanota ny nampianatra an'izany reto eo amin'ny anaran'i Jesosy de nanao tokoa diso indray ho ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina zay na tonga nampianatra farany teo hoe raha ny anaran'ray aloha de Yahava mariny zay anaran'ny Yehosoa de Yehosoa mariny zay ary meo anay ny anaran'ny fanahy masina fa misy amin'ny million ngery zareo de izy am'ireo anarana fanahy masina million reny no raisinao zany izy am'ireo za raha nanomenareo santione misy na hoe fanahy fitsarana fanahy masina fanahy fandringanana fanahy masina fanany fanatanterahana mbola fanahy masina ary ny fanahy masina ny rana anatin'ny olona fanahy masina daholo zany amileo nisany reo izy am'ireo no raisinao le anaran'ireo zany mba meo kely ny valiny afa izy am'ireo no raisinao tanao zany tsy fahafantaranao nin'iny le asan'Andriamanitra ny tiana tenena amin'iny hoe tia ny asan'Andriamanitra efa nanao ny asany dada Yahava ele manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny ray efa ny asany ray ny dikan'izay manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny zanaka satria efa ny asany zanaka ary manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny fanahy masina satria le fanahy masina koa ny azo avy any amin'ny dada Yahava daholo zany sara zany fa tsy akoa ny mitadiavinao ny anaran'ireo de ataonao an'izany daholo mila tetra tsy izay mihitsy ny izy fa manao vabatisa azy ho amin'ny anaran'ny reto zay ka raha manana ny anarany ray de mananarana ny zanaka manany fanahy masina misy amin'ny million isan'ireo e ny anaran'ireo be dehibe de ahoana tanao zany tsy mampitombona an'izy zany zao de efa fahotana nataonao daholo zany ary zay no tonga nanteny hoe matoy eo so am'teny hoe ary manaova batisa azy eo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka raha fanahy masina lalàna ane zany e ahoana mbola asara ianao mandika an'izany teny zany ary rehefa novainao ny lalàna ny batisa de efa mpanota ianao zay no tonga nanteny hoe nareo samy mpanota ingehoana no an'io sary ratsy io e ny Andriamanitra nareo efa mpanota avy any amin'ny devoly ianareo mpanota
dia le tenin'ny Andriamanitra efa tsy izy avy any, ny teny le mpitondra fivavahana efa diso mpanota avy any, ino no arahanareo? Samy mpanota miara-fampiteny, miara-fampitatana, ohatrany hoe jamba miara-fampitatana any akady ny fiafarany. Zany angino ataonareo e? Le mpitarika mpanota, mamoaka teny tsy izy le mpanota, ino no arahanareo? Ena to anao fanazavana hoe izy milaza anareo fa marina ny trinité, efa noeko iny fampianarana iny. Izy milaza anareo fa marina ny monotéisme, efa noeko iny fampianarana iny. Samy fampianarana diso daholo zany. Satria mieritreritra ny dikan'izay. Andriamanitra tena miteny anareo mihitsy hoe maiza mandinika tsara, ary maiza mamantatra ny lalakare. Fantaro ny tokony ataonareo. Aoka tsy hanao totoa mihitsy nintsony fa tena andinika ny tokony atao am'izay. Aoka tena mantatra ny tokony atao am'izay fa tsy hanaonao foana am'izay. Aza manaiky vonomy olona any amin'ny elo anao fa tena tsy mahazo mety saina nge ho any olona tsy masiny. Zay ny antony tonga nanome fanaporofonanao tahaka an'izao. Farany. Raha mitodika manokana ho an'izay rehetra ato amin'ny Ahosoa sy aniro ato amin'ny Ahosoa. Fady indrindra ny manohitra an'izany atao hoe tenin'ny Eliasa. Na manambany an'izany. Lalàna avy hatrany fitsarananareo no mieko anareo fa raha vao zany mihitsy ny voatohitrinareo zany teny zany. Fanambanina ny Ahosoa mivantana zany. Fanambanina ny dada Iava mivantana zany. Tsy nafantatra an'izany dada Iava zany nareo raha tsy teo Elia. Tsy nafantatra an'izany Ahosoa zany nareo raha tsy teo Elia. Tiany dada Iava sy Ahosoa azy ny dikan'izay matoa ny fahefana hiteny momba azy. Zay ny dikan'izay. Ao amin'ny bokinareo azy rehetra amin'ny Hébreu toko fa Hébreu film izy iny. Hébreu satria kely hoe manekeny mpitondra anareo dia manao avy azy. Hébreu film 13-17. Hainy rova tsy enjery mihitsy ny satria navo azy nga manity. Daoary Hébreu 13-17 vasivasy zany fa tsisy an'izany. Anila zany nge nare mivasivasy sady. Hébreu 13-17. Manekeny mpitondra anareo ka manoavy azy fa izy miambina ny fananareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampahamoana manaovany amin'izay ny fifahina fa tsy amin'ny fisetoana fa tsy mahasoanareo zany. Olombelona kely tahaka anareo raha nomena an'izany teny zany hoe ankatoavy mpitondra anareo fa ary ekeo izy fa izy miambina ny fananareo. Fery ange tsy mampiambina ny fananareo fotsiny fa mitondra ny fananareo ary mitsara ny fananareo. Lehibe ny mpitsara zany Eliasa. Any amin'ny lanitra ny lanitra. Ary efa nampianariko loatra any amin'ny toerana hitsarako azy hoe atsy ny any andianareo. Saingy zaho tsy mitsara zay da zany fa lasa miangatra. Efa nomeny Ahosoa atao hoe zandry zareo. Ary izay efa nomena sehatra amin'izany. Teny fanampy tsara. Zay ny antony nanomezana rehetra avoka, ny hoe mpisolo vava. Satria andalo fitsarana nareo, ary ireo fanahy masinareo no hitsangana miaro anareo, raha afaka miaro izy noho ny amin'ny adalanareo, tena tsy afaka izy, raha noho ny amin'ny adalanareo. Ka raha ny olombelona ety an-tany nareo reo momba nahazo antony teny tony tamin'ny Ahosoa ekeo io, manahoana ny olona hitondranareo any amin'ny lanitra lanitra mihitsy. Raha toerinareo ny teny zany olona zany. Raha zay fa teneko fa zany nge tsy olona nge mitondra nareo ety. Raha olona zay dia nanao ohatran'ny fiainanareo olona fa zay tsy olona. Zay avy any aminay ary verina any aminay zay. Nanome fampianarana anareo firy azy e. Teny tsotra nomeny Elia, tandre midikaina ny maro. Tandre midikaina ny maro-pitiavana ny Ahosoa fa raha vao voafafanao ny maro-pitiavanao amin'ny Ahosoa tsy any amin'ny kely indrindra dia voafafa ny anaranao any amin'ny lanitra lanitra. Maiza mandray an'izay daholo efa teo izay daholo ianarana. Fa ny tenin'ny Eliasa menareo dia tena voaray an-tsoratra daholo iny ary ala letra ny ampiarana andriny ny fitsarana. Hatrany amin'ny fandehanareo ety an-tany. Ninonina ny tenenin'izany Eliasa zany ka navoaka ny tamin'ny vavany dia mandeha arabaky teny ny fampiarana any. Na eto ambony tany na ny amin'izay daholo. Raha ny tena mbola misy tanteraka ka ho avy eo izy, ngasy hoe fa ho avy eo izy, tsy misy zay tsy tanteraka renina ny ray azy. Eny ilazana amintsika zay. Ka tena fahadio, raha olombelona kely ohatranareo izay nitondra anareo teto an-tany raha nahazo an'io teny io, manahoana kosa raha tenin'ny Elia ny dikanareo.
fatra dia mitaka ny teninareo hoe tsy ho any amin'ny lantilanitra etso ary ny mari-pitiavana tokony nasionareo ny tsy nataonario mahay mandray nyty teniko ty daholo zay mandre am'izao fotoana izy zay mbola nomena fahefanandray iaino zany raha ny mari-pitiavana tokony ho nasionareo any Ehosoany tsy mba nataonareo nita aminao ohatran'le voankazo io hoe rehefa nandalo teo amin'le azo Ehosoa teo amin'le aviavy zany mba hijery voany hoe mba hoanina tsy nahita na dia nozoniny ka raha mba nisy fotoana tokony hamalinao hamaly ny fitiavanao any Ehosoa ianao nefa ianao tsy namaly tsy mba nampiseho satria tsy anjaranao no tokony ampianarinao izy ny tokony hamaliko fa tokony automatika aminao mpamaly zany zay maly fitiavana any Ehosoa rehetra ahoana moa tsy afantaranao hoe tokony anao an'izao amin'ity fotoana ity mba ho hamaliko any Ehosoa hitady point ary ho ataonao ary hitady hevitra azy ianao mba hamalina fa misy teny Ehosoa zany hoe raha misy malala fa tokony ianao soa fa tsy fanohanana ara-boly ihany re moko fitiavana daholo fa fanohanana manohana dika zay fanohanana amin'ny fitiavana amin'ny rehetrarehetra zay tokony aseho indrindra amin'ny fotoana zay teny ilavany Ehosoa zany any amin'ny fotoana hitadiavany Ehosoa zany hoe mila vokatra avy any aminao izy aiza ny fampisehoanao zay vokatra zay fa ny fampisehoana zany ange tadiavana hevitra mihitsy hoe raha mahita okazion zany dia efa avy naiza tsy teny mikasika any am'izay fa ianareo zay dany tiako tenenina eo hoe raha ianareo sanareo raha miteny hoe raha misy mahafantatra fa tokony raha misy mahalala fa tokony anao soa izy nefa tsy mety manao lasa eloko ao anazy zay efa miteny zany Ehosoa to manaovana ty dia tsy mety manao dia eloko anao zany satria misy zatra miseho manahoana zany raha ny amin'ny Ehosoa tokony anaovana an'izay nefa ianao mahafantatra fa tokony anao an'ity satria misy ohatran'izao tokony anao an'ity hoe zatra mikasika ny Ehosoa dia ahoana moa zany tsy hanampy ny zatra momba ny Ehosoa inona zany mazedalao raha tsy manampy ny momba ny Ehosoa rehetrarehetra ianao ary raha milaza ianao fa tia ny Ehosoa ka hanampy any Elia ny asany Elia nge mila fanampiana amin'ny rehetrarehetra fa tsy hoe Elia reny manao reo fa samy miara manao daholo ny teny izy nareo aza hoetiko any amin'nety afaka tsy manao rehefa tsy anao fa dia solona olo-kafa fotsy ianao dia zay olona anao indray ny atao solonao sotra kely nge le valiny fa zay ny lalàna ahoana moa tsy atakaransainao fa tokony hamaly any Ehosoa amin'ity vaninandro ity ahoana moa tsy tokony afantaranao fa tokony tena ampiseho fitiavako any Ehosoa amin'ny fotoana tahaka an'izao zarako aza misy okazion mba afahako mampiseho ny fitiavako any Ehosoa hokarohako daholo ny fomba rehetrarehetra meloko ny fitiavana Ehosoa tsy hoe za nampianatra anareo mihitsy hoe valio ny fitiavana nomena Ehosoa nareo valio ny fitiavana ary ny fitiavana mivaly fitiavana ho zay nge nampianariko anareo injato amby arivo zy ny fitenenany isake miditra foana dia miteny an'izay foana hoe ny fitiavana ny Ehosoa dia valio fitiavana mihitsy ny fitiavana ianao fa ny fitiavana mivaly fitiavana fa tsy zavatra avy fa zay ataonao dia fitiavana daholo rehefa tsy nanao an'izay ianao tena ratsy le sary ataonao hoana zany ny ahatra re miandro migoka raha izao re anao dia efa tsy mavita mamaly aiza ny afanao miady amin'izany vaninandro sarotra zany raha amin'izao vaninandro zao anao dia tsy afaka mamaly raha amin'izao vaninandro zao anao tsy afaka mba mampiseho ny fitiavanao ny Ehosoa dia ahoana moa zany ny afanao mamaly amin'izany hevitra zany tena ratsy torevitra ny Elia mampianatra hoe aza simbanina ny tokony lalanao mankany amin'ny lantilanty aza simbanina ny fitiavana zany tena tadiavana hevitra zany aiza ny amaliko ny fitiavako any Ehosoa fa tsy milentanina zany samy mandinika fa tsy miteny mahitsy amin'ity sary ity fa somary ankolaka fa mahatakatra nytiako tenenina reo hoe raha ny andrasana ny fahamalianareo fa tsy milentina malinareo aiza tsony zany nareo ny amaly indra raha amin'izao fotoana ny fahamalianao zao tena mba mieritrerety zay ihany ny teniko zay efa mifarana ny teny satria hoe rehefa tsy nampiseho fitiavana ianao ny Ehosoa mananotanina anao koa ny fitsipazana any amin'ny heri satria lalàna nge zany fitiavana zany zay tia ny dada Iavasy Ehosoa ihany mahazo miditra any amin'ny toerana misy azy miana lozika be zany
zavy hoe apiditra olona ao anatin'ny tranoko nefa fahavaloko izy raha tsy olona tsy misainako apiditra fahavalo an-trano fa ny mazo miditra ao an-tranoko dia ny olona tiana lozika be zany ary raha ho any an-trano ny dada iavasy eo soako anao ampiseho anazy ny fitiavana anazy rehefa tsy nampiseho anazy ny fitiavana anazy ahoana moa nefa anao miditra makany ary zany ny mahafinaritra ny any amin'ny faritany kosa nyzay da rehetra any amin'ny faritany toy izy ny fitiavanareo any eo soa tena ny depasenareo mihitsy ny tanareo ary verinareo lavitra dia lavitra mihitsy azarina ny poinareo toy izy ny poinareo hatramin'ny farany aza manay kristsony fa ny lavitra indray ty ho any lasa ny tiany eo soa fa tsy ny akaiky ny lavitra ny Elia fa tsy ny eo akaiky ny Elia tena gakitsika zay fotsiny fa ampy zay fa tsy miteny lavabe tsony Elia fa miraha soatsiketra samy iezaka ho azay mbola iezaka ihany fa ny tsy afaka miezaka tsony dia fa zay zaniko tapitra ny fiarahantsika tsy misy akanery eo fa dia samy manao ny lalaka reny io efa nampianariko anao fotsiny lalana makany aminay dia mandehana rehefa tsy mety mandeha anao miditra indray ny afa hanolony toeranao dia vita re tsy sarotra ane zany remplacement zao ny atao am'izao fa tsy misy esaka manampy tampotsony zay miala dia solona zay miala dia solona vitanareo foana zany tsy misy resaka manampy tam ianao ve tsy te andeha ho any amin'ny lanitsilanta dia iza koa ny mandehana rehefa tsy andeha vo mampiditra hafa fotsiny zay dia vita ho solonao ary atao tsara lavitra noho ianao izy mazava ho azy zay fa zay fa dia zany hoe zay lia dia miteny foana hoe ho any zay tonga saina tena tsy amerimberiny intsony zany efa mba nytenenina fa andro ny fahamalina zao tsy tokony entanina mihitsy ny fahamalinao sy ny fitiavanao ny eo soa fa zay fomba rehetrarehetra fanahy mamaly dia mamaly daholo ny atao hoe asan'Andriamanitra dia tsy any amin'ny fanohanana fotsiny amin'ny resaka volana amin'ny resaka ohatran'izao fa ny mari-pitiavana dia atao amin'ny rehetrarehetra rehefa mikasika ny Ehosoa ninona asany Ehosoa ka mila ny mombanao dia miditra ianao ny dika zay midiry ianao rehefa mbola hamaly any Ehosoa fa rehefa tsy hamaly aza manao tsony fa tsy misy miteny hoe ary ihany amanao fa rehefa aty tsy manao enjeo daholo zay azo enjehana torevitra ny Elia azy enjeo zay azo enjehana ary idiry daholo zay azo idirana sitrany hoe mampiverina ny fony Ehosoa tsy le hoe mahita ny Ehosoa miditry ny lantilanitra ny planina any azy tsy manana planina fa zao tsika ho any amin'ny lantilanitra dia ho any zay te ho any manaraka ny teny Elia tandrema ataoko tontony teny zay hoe mahaiza mamaly amin'ny fomba rehetrarehetra ianao raha ny tokony teny hoe oka zay fa idirinao daholo rehetrarehetra ianao raha tokony hitsofoka amin'izay azo idirina rehetra ary ny sehatra momba ny asany Ehosoa indrindra mitony ianao manjery tony ny occasion tokony hamarina fa mba maiza mandinika lasa zany re lasa manome ane solution farana ny teny ny endry mahitanoza ho aka amin'ny hery dia dalana mandrosoka vo fa ny tsy fanaranao an'izay teny zay mampitsipy anao any amin'ny hery na zeta azy ianao rehefa hita fa tsisy fitiavana anao dia tsy maintsy miongotra ianao ny olona tsisy fitiavana ny Ehosoa sy dada iava zany aza manantena no aniko raha tsy hainy izy mianaka ny eo anatin'ny fonao fa rehefa te ho any dia ny fitiavana anazy aseho ary ny fitiavana aseho amin'ny rehetrarehetra fa tsy hoe eto ihany mampiseho fitiavana rehefa ny Ehosoa ny sehatra dia asehonao anazy ny fitiavanao anazy any amin'ny rehetrarehetra fa tsy hoe amin'ity ihany fa any amin'ny rehetrarehetra mazava angamba zay teny Elia zay raha soatsiketra samitainao soa miariva avatsika sotra betsaka dada mala iava any amin'ny sany teny zay fa teny nomenao zany atonga sainany rehetrarehetra iverenany fisainany rehetrarehetra ho any aminao marina ka tsisy etsara velatsy eo anatrehanao na mitaka ny tenany eo anatrehanao fa ny tena fitiavana marina tokoa dia tena amin'ny lafiny rehetrarehetra fa tsy haikony hoe amin'ny anankiray ihany dada iava malalo ny angataoko aminao dia hamerina ny sainy zay mbola mahay miverina ny aminao ny sainy hamantatra mihitsy ny hoe zany fahamalina ny fitiavana zany dia tsy misy hoe ary misehatra ry marina tokoa fa tena misehatra rehetrarehetra zany marina zany teninao zany ampianaro zany dada iava ho any amin'ny fony sy ny sainy tsirairy avy indrindra ho an'izay rehetra miady mafy tonga any amin'ny lantilanitra ho any aminao mba tsy hisy tsony ny andringa eny am-pandehanana fa tena ay amaly tsara eo anatrehanao ampiseho le tena fitiavana anao ary ho an'izay rehetra voalahatra ho any amin'ny lantilanitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay ampitiraingana dada iava dia ireo zay tsy mba namaly anao na nanohitra anao fa raha vao nahemoka resy lahatra dia ampitiraingana izy dada iava voninahitra anao mandrakizay soda betsaka dada mala iava
amin'ny anaranao Yahosoa. Alleluia. Amen. Dia mirahazo antsika resasaony tenao soa ho an'ny fitohizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka andrea. Mara-pianarana mandra-piresaka veloma atao azy.